Ariabary ilaina soavina ny tompo mombanao. Miarabanao Jesosy tonga eto amin'izao tepolo masina izao amin'izao alahady voalohany amin'ny volana marsa izao. Tovy anatin'ny fonao, anatin'ny sainao foana, fa tsy heninao natanjakao, na ny fahalalanao natongavanao eto, fa ny tenin'i Jesosy dia manao hoe tsy misy mahay manantona raha tsy efa nitao miray. Mifalisa ady ianao fa ny fotoaman'Andriamanitra anao no atongavanao eto amin'ny tempolon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka andeha antsika hanome voninahitra anazy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reny ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Anisantsika ny fideranan'Andriamanitra dia raha antsika mideran'Andriamanitra ny Salamo 5:20. Salamo 5:20 manomboka amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 120 no raha antsika mamaky dia raha antsika n'Andriamanitra. Ary eo aorianan'izay dia ny hira amin'ny firanany fifoazana ny andininy 15 ny andininy voalohany ihany asan-drato avy antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. 5:20 manomboka amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny lanitra hijera ny fahagagana ataonao Jehovah o, ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olomasina. Fa izy any an-danitra no mitovy amin'ny Jehovah, ary izy amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah. Dia Andriamanitra matahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olomasina, ary hajainy izay rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitra maro, iza mahery tahaka anao Jehovah, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny savona ny ranomasina, raha manonja ny alina dia mampitsahatra azy ianao. Ianao manorotoran-drahaba ho tahaka n'izay voavono. Ny sandrinao mahery no nampelezanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao sy izay eo aminy, ianao no nanorina azy. Amen.
Voninahitra anao irery ihany ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Ianao ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ianao lehibe voninahitra. Ianao ilay Andriamanitra izay ambony Andriamanitra rehetra. Sotranao izay noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao no mbola tsy nahalany ritra nahitaka izao. Na dia ao anatin'ny savorovoro azy izao tontolo izao ankehitriny misaotranao izay satria mbola afaka tonga eto amin'ny tempolinao, mivory eto, miantso ny anaranao, hideranao, ankalazanao. Mety nandalo ady izay, tao anatin'ny aretina, tao anatin'ny olana, tao anatin'ny fizahantsoetra mahamay. Nefa mino izay Jesosy fa tonga eto androany na ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy ihany mitondra anay nivoaka tamin'ny fitahiana mahatrerika ianao. Tsy hainay ny anginany amin'izany Jesosy, nefa mitsangana ny mba vitanay miondrika ny lohanay, ka na dia tsy tahaka ny fomba n'ireo anjely marobe miterana ho andreo maninalina sy ny olo-masina ny an-danitra any raiso Jesosy ka ankasitrao fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina masina. Tonga eo amin'ny fotoantsika riavana andrenesana sahady ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny andrenesantsika an'izany, andeha ho tanterahantsika ny hira faharoa amby 50 ao amin'ny boky fiderana ny teninao Andriamanitra. Ny andininy voalohany ihany. Miara-mitsangantsika tompoko. Now on this lodge Manakazaka na isaimani ampianaru autupu anambara nifitiavana anunkwana wandiamanicho isambatara yewanilana. Yara ivavaksika. Jesosy io tonga sady ny fotoana hitenenanao aminay. Aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Mangataka aminao a Jesosy, ampangino mety tabataba rehetra ny anatinay ihany. Na inona Jesosy, ka mety manakana eo amin'ny sofonay tsy andrenesanay ny teninao. Ny anatin'ny fonay ihany, raha voabahany zavatra maro samihafa, le vony reny ka ny fonay androany ho tany lonaka hitoeran'ny teninao. Mpanomponao hitondra ny teny kosa mpanompo ihany, hamarimy mandrakariva ny teninao asa matahotra fa amin'ny fotoanany sana metraka ny teny eo ambavanao. Dia mitenena Jesosy fa vonina ihainao izay mpanomponao. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika indray androany riavana dia araka ny hitantsika ho amin'ny Isaia fa 1:7. Isaia fa 1:7 ny andininy 10 dia misaoty kely tsika eo amin'ny andininy 13 sy 14. Ary ny Isaia ao ambadika eo ihany 13:7 ny andininy 4a. Isaia fa 1:7 ny andininy 10 ny andininy 13 sy 14 ary ny 13:7 ny andininy 4 tapany a. Amin'ny anaran'i Jesosy ny arahantsika mamaky an'izany manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza merikerika foana
fa izaonao Andriamanitra ao. Mampahery ianao sady mamonjy ianao eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako ao. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no monjy ianao. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana dia anareo ry Israely olom-bitsy izao no monjy ianao Jehovah ary ny iray masiny Israely no mpanavotra anao. 7:7 tapany a satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako. Amen. Ray masino manamasinana ya fahamarinana ny teninao fahamarinana. Dia mbola mampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mandeha ny fotoana fandraisana volana martsa sahaditsika. Nahazo fanasana manokana ianao mpandray fanasan'ny tompo androany intelo sady izay ianao no nasaina tamin'ity taona ity. Tonga eto amin'ny tempolin'Andriamanitra ianao mino fa tsy nataontsika ho fahazarana izany fanasana izany. Fa raha misy ny olona manomana mariazy, manomana fety dia mba faly fa anisany novo aza. Fa ianao kosa rehefa mpiray latabatra amin'i Jesosy manana ny invitation mandrakizay ianao. Tonga eto anao androany mpandray fanasan'ny tompo atao fahatelo izay tamin'ity taona ity ny nanasana anao mba ataovy tsy fahazarana hozy Jesosy ny firaisanareo latabatra amiko. Ho antsika rehetra kosa na ny tsy mpandray na ny tsy mpandray taona ninona moa ty hozy izy ny tompo amintsika? Taona ny hery ny tenin'Andriamanitra. Tao anatin'izay 2 volana mahery kely izay ndao mba ho ataontsika bilan hoe zany hoe hery ny tenin'Andriamanitra izany. Ndao tsy ho andrasina foana isaky ny farany taona vao mba hijery totika hoe nanahoana zany hery ny tenin'Andriamanitra izany. Fa tao anatin'izay 3 volana izay, 3 volana latsakary 2 volana mahery kely nanahoana ny hery ny tenin'Andriamanitra teo aminao, teo amin'ny fiainanao. Mba tianao ve le tenin'Andriamanitra manontany ianao Jesosy androany? Tianao ve? Nanahoana ary ny tiavanao anazy tao anatin'izay 2 volana mahery kely izay? Samy mamaly mangina ny anatin'ny fotsika tsirairay avy antsika. Raha tonga ve ny tenin'Andriamanitra tao anatin'izay mba nanaitra anao ve? Raha nisy taon'ny fampibebahana tena nibebaka tokoa ve tsika ka tena niala tamin'ny ratsy fanao? Raha nisy taon'ny teny famomeza tokony men'Andriamanitra anao tena niraisinao tamin'ny fitiavana ve izany tenin'Andriamanitra izany? Nandritra n'izay 2 volana mahery kely izay nitenenany hoe taona ny hery ny tenin'Andriamanitra. Ary tao anatin'izay ny tena zavatra lehibe ray tian'Andriamanitra manontaniana aminao sy ndratany ianao dia hoe tsapanao ve tao anatin'izay fotoana izay? Fa le tenin'Andriamanitra izay nomeny ianao dia tena tsapanao fa tena niantra teo amin'ny fiainanao. Tena nahatsapa ve ianao? Raha ny tenin'Andriamanitra hoe ianao angina fa za hiady ho anao, tena tsapanao tokoa ve? Fa tena teo Jesosy niady ho anao. Manontany ianao Jesosy androany fa lio mangina ny amponao any alao Jesosy no amaly. Manoloana an'izay no mbola momezan'i Jesosy antsika ny teniny androany. Ahoana hozy izy? Aza matahotra ianao, taovy mafimafy, aza matahotra ianao fa momba anao. Mahafinaritra fa maninona izy androany mbola manome toky atsika indray fa aza matahotra ianao fa momba anao satria ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona. Tenin'Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandraka izay. Androany isy nanome toky atsika indray aza matahotra ianao fa momba anao. Ny olona inona moa izany hoe andeha hombana zany? Fa maninona no hombana? Ny olona hombana zany dia olona mila arahana. Misy ohatra ray ity alaiko ataontsika alaina sara etsaina. Manahoana moa filoham-pirenena rehefa mandeha? Misy momba anazy sa tsisy momba anazy?
betsaka sa kely betsaka misy mandeha eo aloha misy aoriana misy avy misy avanana ao anatin'iny zavatra iny tsy manatahotra ny chauffeur mitondra an'ireny na filoham-pirenena io na olom-panjakana tsy matahotra fa maninona mandeha mafy be fa izy andray ara matahotra ny eny amin'ny sisiny ohatrany hoe metakata fa tam fa tonga dia mandeha mafy be nefa izany miaro azy izany mescorte azy iny na garde de corps olombelona ihany androany Andriamanitra no mametoky anao lay tompony tompo lay mpanjaka ny mpanjaka lay nafony ainy teo ambony azo fijaliana nandatsaka ny rano hoe aza matahotra fa momba anao manomboka androany zany ataovy anatin'ny fonao fa raha Jesosy ny momba anao mba hisava amin'izay koa ny lalanao hisava ny rahona rehetrarehetra eo aminao zay mikotontaony eo anoloanao tsy hoeninao tsony reny fa mihoatra lavitra noho ny filoham-pirenena sy ny olom-panjakana mandehanao raha tena velanao Andriamanitra ny momba anao fa inao isosa tsy ho hitanao reny hiala ho azy ny asany devoly ny ala ny asany satana ny fanenjehana ny zavatra rehetrarehetra fa Andriamanitra ny momba anao ary tsy momba fotsiny izy fa miteny koa hoe aza matahotra maninona ny olona tenenina hoe aza matahotra matoa ianao tenenina hoe aza matahotra dia matahotra zay fa inona mampatahotra antsika tena mampatahotra ny fiainana mipoaka ny ady any Ukraine efa voalaza ny soratra masina io any amin'ny Matthieu 1:24 izy firenena hitsangana mely firenena fanjakana hitsangana mely fanjakana mety mitenitsika hoe tsy aty aminay zany apetraka izao tontolo izao anatin'ny toerana sarotra satria hoe mila mandray fanapa-kevitra daholo na iza omba ny atsy ianao sa omba ny aroa ianao androany amin'ny teny aminao raiso ny fanapa-kevitra Jesosy ihany raisina Jesosy ihany antonona fa izy no miteny aminao hoe aza matahotra fa na inona iseho na inona hitranga matoky fa Jesosy nefa momba anao izy ny miaro anao esoro ny tahotra ao be da be ny tahotra fa na inany amin'izao fiainana izao fa na inany amin'ny aretina fa na inany amin'ny volan'olona fa na inany amin'ny tenohanina androany ary tsy vitsy amintsika indrindra amin'ny malagasy fa nohanina androany mbola mety amin'ny ray volana vao tedavina satria nahoana be da be ny trosa ka zay azo rehetra ohatry ny manala fa nohanina androany mbola mety trosa foana ny fiainana androany Jesosy mametoky anao an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy apetrao amin'ny fanahina tsy vita ny kajikajin'olombelona zany fa raha andeha ho kajiana tsy ho vita tokana ihany ny angata amin'i Jesosy ianao manatonana azy aza matahotra aza merikerika foana fa izy no momba anao fa raha vao merikerika koa ny antsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra satria mampiherika aloha ilay fiainana sa tsy mampiherika tena mampiherika hoe inona indray ny atao dia ahoana indray marary dia aiza ny voly hitsabona dia hiodinaiza Jesosy nefa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra izay mahatonga ny taona tenin'Andriamanitra aina ho amin'ny mahazo azy izy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra aza miherika tsony fa rehefa Andriamanitra miteninao aza miherikerika dia aza miherika tokoa fa sao dia sanatria lasa vongatsiry eo tsika rehefa vongatsiry eo ianao ka avy ny orana dia levona ho azy eo ianao fa aza miherika aza miodikodina itsony fa maninona nefa moa Jesosy mantany foana ianao hoe aza matahotra aomby ianao andeha ahoana ary izay amin'izao fiainana izao ady atsy ady rony zavatra rehetra ady fa izy mbola nametoky antsika androany hoe hoana ny eo amin'ny andininy ambany eo izy no hitantana eny mitantana anao amin'ny tanagavanany fahamarinako mba hataovinao sary etsainana izy zany hoe Jesosy no hitantana anao amin'ny tanagavanany fahamarinany tsapatsika ve zany raha misy mpifankatia zao vao mifankatia faly rindrindra le tovavy kely tantanany le lehilahy sady zay misy fifalianao fa mihoatra lavitra noho izany zany hoe ao anatin'ny ady ianao anatin'ny olana ianao tanan'Andriamanitra no mitantana anao
fa maninona moa ny tantanana matoa tantanana aloha dia tsy mahaleo tena ny zazakely mila tantanana aty amin'ity fiainany ity tsika tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny amboty tsy havita andeha rery amakivaky an'izao fiainana izao ianao ka andeha amin'ny herinao na ny tanjakao na ny fahalalanao na ny atsatarehanao na ny volanao fa mandana manekeo ho tantanan'Andriamanitra ary Andriamanitra anie no miteny hoe tantananao ahy fa tsy ianao no miteny hoe tantano ahy ny olona manaiky tantana dia olona tia fa rehefa tsy tianao izy tsy teny mihitsy hoe hitantananao ahy ataovy an-tsainy izany hoe Jesosy tianao miantso anao hitantananao androany aza merikerika tsony fa raha diniana ny zany amina dia ohatrany hoe efa assuré ilay fiainanao satria nahoana mametoky anao izy aza matahotra miteny aminao izy fa ombanao miteny anao izy aza merikerika anao ary tsy vitan'izay fa zao ho tantanako ianao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako mbola natahotra ve tsika matoky aza merikerika tsony fa mihoatra lavitra noho izany ny tokony meny hoe satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako misy tantara kely anankiray izay amin'ny tinana ny tenin'Andriamanitra tsaka afitsika fa tantara ao anatin'ny baiboly ihany ao amin'ny Luka 7:10 ao afaka itsika rehefa ny trano ny 9:12 ka hatramin'ny 7:10 tantaran'ireo boka fololary eo indray andro Jesosy raha hiditra tao amin'ny vohatra anankiray dia fanena tamin'ireo boka fololary eo izy dia rehefa nahita anazy ireo boky ireo dia nijanona lavidavitra teny satria ny boka zany tsy mahazo mifanakaiky amin'ny olona salama fa rehefa teny kosa izy dia nikikika ny antso hoe Jesosy eo mamindra fo aminay mamindra fo aminay fa inona navalin'i Jesosy anazy mandehana ozy dia miseho miseho amin'ny mpisorona ny atao andeha iseho any amin'ny mpisorona rehefa boky ianao dia no sitrana dia miseho any amin'ny mpisorona fa tena sitrana ianao zay teny Jesosy zay no misy folona dia niainga ary zareo dia nandeha hoe andeha iseho any amin'ny mpisorona fa teny an-dalana teny naninona nanadiovan'i Jesosy anazy mba ho tahaka an'ireo boky ireo ve tsika ka ninonina ho tenenin'i Jesosy atsika eo amin'ny fiainantsika dia tena iny tokoa zasy ianao andeha tokoa zasy ianao tsy nikasihan'i Jesosy izy tsy natao misy ny jamba ny sorany fotaka ny tariny masony dia nahiratra be da be ny fomba nataon'i Jesosy fa reto boka reto ny teneniny fotsiny fanalavitra teny hoe ndana miseho any amin'ny mpisorona manahoana ny finoanao izany herin'ny tenin'Andriamanitra zany fa fotoana izao ankehitriny izao anehoan'Andriamanitra ny herin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mandinika dia tena cadeau ngeda be zany satria nahoana miteny fotsiny zany Andriamanitra amin'izao fotoana izao rehefa mino ianao tonga dia tanteraka izay miteny izy mino ianao tanteraka izay tsy mino ianao tsy tanteraka izay fotoana anehoan'Andriamanitra ny heriny izao ry zanaky ny FPVM rehetra andao raisiny zany ten'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao manana ady ngeda be ianao androany izy miteny ianao ianao angina zay ady ho anao le fahanginanao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho jerena fa tsy hoe ny tenin'Andriamanitra ho tazomiko androany dia hoe ianao angina fa zay ady ho anao satria manana ady fa nefa vao mivoaka eo ianao dia miteny tsy miteny ary migonongolona ho tantaraina amin'olona rehetra ny adinao tena atao fitsapan'i Jesosy mihitsy hoe tena nangina ianao fa ny tenin'Andriamanitra tsy mandainga tena hiady ho anao tokoa izy rehefa nandeha miboka fololafiry ihany mba niverina
raha ihany no verina nandeha saotra n'Andriamanitra saotra n' Jesosy ho izay fanakaiza daholo motsy folo va fa raha ihany ny tonga tahaka an'izany koa tsika rehetrarehetra impiry ny nahazo valim-bavaka impiry ny tahian'Andriamanitra impiry ny asa teo amin'ny fiainantsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy mba nisy nankatotsika tsy mba nisy ny verina ny deran'Andriamanitra ny saotra n'Andriamanitra fa lasa variana tany amin'izao tontolo izao androany Jesosy miteny ianao hoe miverena ary tonga aminao ny tenin'Andriamanitra hoe misasay anareo diovo ny tenanareo esoritsy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo raiso izany teny izany fa raindray tsika le teny mitondra fitahiana mitondra tsodrano mitondra ohatr'izany ihany ny raisiny fa rehefa tonga izany dia mba raiso koa malona ny tenin'Andriamanitra izany tsy tanteraka ny antsika tsy nahay nandray an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika tsy mba nahay mibebaka tsy mba nahay nisaotra tsy mba nahay nindro tonga niady ankehitriny be da be niady niady mpiainana adina avy no atrehantsika ny olana miady amin'ny aretina miady amin'ny zavatra maro samihafa ary misy niady ray ngeda be irahan'izao tontolo izao any am-pitany ndao hiverina hitodika amin'Andriamanitra ao aminazy ihany no ahitantsika famonjena ao amin'ny ihany no ahitantsika fitoniana ao amin'ny ihany no ahitantsika fiadanam-po ka mba tena hiasa tokoa eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra izay nomeny antsika androany dia ny teniny izay manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza merikerika foana fa izaonao Andriamanitra ao mampahery anao ao izy sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanagavanany fahamarinako ao mandehana rahalahy mandehana rahavavy mandehana ray aman-dreny mandehana ry zanaka fianamen'i Jesosy toky anao androany tsy andeherery tsony manomboka izao fa izy ny tantana anao izy no momba anao ilay mbola miteny aminao mandrakariva hoe satria malala eo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako Jesosy nitianao aza merikerika tsony fa io ilay fitiavana mihoatra noho ny fitiavan'ny olona rehetra voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany malona izany tenin'Andriamanitra izany dia matsapitsika rehetra fa tsy tanteraka tsy mahay mandray an'izany tenin'Andriamanitra izany mbola betsaka ny lalana nananaran'Andriamanitra antsika ny mbola nandehanantsika mbola betsaka ny teny tokony izay tokony tanteraka teo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao fa noho ny amin'ny nataoko noho ny amin'ny nataonao tsy tanteraka izany dia tsika hiverina ao amin'Andriamanitra hiaiko mihitsy eo anatrehany fa mpanota itsika ary ataovy eo an-tsaina fa ilay Andriamanitra tsika rehefa hiverenana rehefa hitodiana rehefa hibebahana tsy mba manelikilika sakaizany mpanota ilay Andriamanitra tsika io andeha ataontsika ny hira fa 750 sy 500 ny andininy voalohany alohan'ny antorahantsika hifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra ry sakaizany mpanota fantatra ao ny zanakao fantatry Jesosy daholo ny amiko sy ny aminao dia tsika hibebaka eo anatrehany
Vakana hivavaka misaotra Jesosy noho ny amin'ny teninao androany. Nampatsiahivinao anay indray fa ny teninao tsy miverina any aminao koa reny raha tsy matateraka izay efa nolazainao. Namenao anay androany ny teninao, nampatsiahivinao anay izany herin'ny teninao izany. Fa miteny ianao dia tanteraka izany. Misaotra Jesosy. Manoloana andreny rehetrarehetra reny nefa Jesosy tsy tanteraka izahay. Betsaka ny fahotanay, betsaka ny fahadalanay, ary ny tena izy ara Jesosy tsy nahay nandray ny teninao izahay. Tsy nahay natoko ny teninao izahay, tsy mino ny teninao izahay indraindray. Fa rehefa tsy tanteraka ianao ny teninao dia ohatry mierikerika, miodikodina, miala mihitsy ary. Mangataka aminao izay Jesosy, mamindrafo aminay, mamelany elokay tamin'izay rehetra vitanay, vitan'ny mpanomponao rehetrarehetra tsy araka ny sitraponao. Mandalo teo amin'ny fiainanay ny zavatra maro be da be, natao ny rivodoza, ao ny ady, ao ny zavatra mifamoafao, betsaka ny ravatrano, betsaka ny tsy manana honenana. Ohatry ny faly fotsiny koa izay indraindray satria tsy mba tratra. Mamindrafo aminay Jesosy ny amin'ny fomba fijerinay tsy araka amin'ny fomba fijerinao. Jereo ireny mpanomponao ireny ninona antony mamindrafo amin'ireny koa ianao ary mamelany heloka izy ireny. Mijoro eto anatrianao daholo izay ankehitriny, na ny ato amin'ny tempolinao masina, na ny any tokantrano, na ny amin'ny toerana maro samihafa any, fantatrao ny momba anay. Vakianao fotsiny ohatry ny eo amin'ny écran zahay, tsisy azo afenina hatrany an-tampon-doka, hatrany am-paladiny, any anatin'ny fo, any amin'ny vony, any amin'ny saina, ny eritreritra rehetra ihany. Mangataka aminao Jesosy, le vony amin'ny herinao lehibe izay rehetra tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Sasao amin'ilay ranao soa izay nalatsakao teo ambony hazo fijaliana mba hadio zahay, mba homendrika anao. Ary tsy tia tany ihany Jesosy no angatahanay an'izany famelana izany ka hitadiavanay fitahiana, fa ny angatahanay indrindra aminao koa ny amindranao fo aminay, ka rehefa rahatr' izay tonga ny fotoana ialanay aty satria vahiny sy mpivahiny izay ny aty dia mba hiditra ao amin'ny lapan'ny voninahitra ao. Manateny izay Jesosy fa ho amarinina ao aminay mandrakariva ny teninao hoe: anaka, voavela ny elokao, fa amin'izao sisa izao aza manota itsony. Mandehana ho Jesosy, entony tenanareo amin'izao sisa izao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Faly izay Jesosy mandrehana izany, faly izay mandray izany, ka mba iarahanay ny hirany Davida mpanao salamo manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elony, izay voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijalana napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any neviny tsara velona sy maty. Mino fanahy masinao, fiangonana masina manera an'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, nitsangana ny teny amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho fanolorantsika tena manomboka izao dia ho apetrakatsika eo ambany elatra Andriamanitra ny fiainantsika, ambany elatra ao no hira ho ataontsika manaraka ao amin'ny boky kira fiderana faha 450.
tanteraka tokoany izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina. Amen. Mbola ho ampitomborana mandrakariva amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary faly miaraba antsika fiangonana rehetra izay tonga mivavaka amin'izao maraina izao, ary miaraba ihany koa izay manaraka mivantana amin'onjam-peo ny radio Feotazajo, ary ireo izay manaraka mivantana ihany koa ao anatin'ny tambajotrantsika FPVM. Dia tonga amin'ny fotoana izay amakina ireo olona izay nanana tsingeritaona samy hafa isika. Misy 80 mianadahy izy reto dia ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Kokeara Elodie any France, Rawelson miary Nirina Nourtina any France, mangataka nira 75 Rakoto Malala Aina Koloina tamin'ny 2 mars, Lova Soaniaina Marie Viviane mangataka fahendreny, Ramino Arso Andria Naivo Randria Mana Naivo 50 taona mangataka fitahiny, Rasoa Arjaona Niaja, Razafy Manatso Anisa Kantoniaina, Randria Malala Mandresy Manantso, Randria Nasolo Notiavina Rado, Fanjanirina Nomenjanahary Sylvie mangataka hira 462, Rakoto Andronirina Fanjahary Liva tamin'ny 63, Rahajarmanana Ialisy mangataka fahendrena mangataka hira fanampiny 7, Randria Malala Tsiory Asambarana mangataka fahaizana sy fahendrena, Razafy Tsalama Sonia ny Alemaina 20 taona, Rakoto Arvony Saotra Fitahina Nomenjanahary mangataka fahendrena, ny Orombato Lalaina Diouf Andrianamboarina mangataka vavaka amin'ny fianarana, Ramamy Arso Eriky, Razafy Indranaivo Ianta, Rakoto Malala Fanja, Ramily John Nazan vavaka mangataka vavaka mangataka hira 50 Raharinivo Soatoavina Fania, Razafy Ndrakoto Malala Tina, Randria Naivotina Tahiry, Miary Valso Feno Mendrika, Rahary Sese Hentso Malala mangataka vavaka, Razana Mavafaraso mangataka vavaka, Randria Malala Arso Séraphin sy Rasoa Manga Justine anniversaire-ny mariazy tamin'ny 5 mars mangataka vavaka, Randria Manjato Kanto Malala mangataka fahendrena, Rahartina Maefa Sodina mangataka fahendrena, Rabe Mananjara Milantso Milva mangataka fahendrena, Rakoto Arson Nombana Niavo Izaianina, Ramarson Yangola Nasoavina, Rasoary Malala Élysée, Rafanomezantso Santatry ny Aina Hery Malala, Ary Malala, Andrianirina Obiandry, Randria Mampianina Sitraka Fiderana, Rakoto fahendrena Josefa Mifaly mangataka vavaka, Rakoto Mihanina Fanjanirina mangataka vavaka sy hira hoe efa voadinika ao Andriamanitra, Razafy Maefa Hombany Avo, Ravelson Ilaina, Fauvin Philemon Fauvin Philemon sy Rarivombola Niaina Arso 32 ans mariazy, Raharso Tokony Aina Fanomezatso, Rakoto Arvony Mahandry sy Ravololona Arso Miora Nomenjanahary anniversaire-ny mariazy, Fanambinatso Rotsiny Avo sy Randria Niaina Miranto anniversaire-ny mariazy, Razafy Maefa Honoré sy Razafy Manjanto Saondra Dany anniversaire-ny mariazy 28 ans tamin'ny 5/3,
Randrianarso, Fitianjanahary, Liantso, Andrianjafiarimanana, Asiniaina, Rarivo Sonoro, Andriamanarivo, Sitrakiniaina, Valentina, feno roambo telopolo taona tamin'ny 1er mars. Razaka Soa, Andria Tratraraina, Malina Zaka sy Andriamanarivo, Faranarindranyaina, Valentina, 3 taonan'ny mariazy. Rafanomezatsoa, Jean-François Xavier, 37 taona, mangataka mba vita be amin'ny asan'i Jesosy. Ravondson Isabelle, 24 taona, mangataka ny hira 700. Ravelson Iarvonjy Radolalaina sy Randriambololona Randrianiaina Michel, 16 ans de mariage tamin'ny 25 février 2022. Ireo ny mpiraita-po amintsika 750 mianadamianaka izy ireo izay nanana tsingeritaona izay hotsarovany androany ka nanome zao fanatitra zao mba ampiaingona zao alitara masina zao. Ny cadeau tsara indrindra dia antenin'ny soratra masina. Ny cadeau zay omenanareo androany dia zay hitantsika ao amin'ny Isaia 7:70, andininy voalohany tapany by, izay efa haitsika tsenjery ary tsodrano tena tsara indrindra. Isaia 7:70, andininy voalohany tapany by, mivaky toy izao hoe: aza matahotra anao izy fa efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ao. Ianao mba hideratsika an'Andriamanitra sy hisoratsika azy dia andeha mbola ho ataontsika ny firana fa 735 anatin'ny firana protestanta izay nangatahan'ireo namantsika. 735 anatin'ny firana protestanta. Endre ny amarony sonomenao ary ray ho akoa, ny aiko ena votanao, ny eloko no vononao ena raiko eny ravoravo tokoa, ty zanako voavonjy reka velombelona tokoa. Mbola manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra rainay, lay tompo sy mpanjakanay, lay niteny taminay mandrakariva hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, ka izany nampaharetako ny famindrapoko aminareo. Misaotra anao zahay Jesosy, ary misaotra anao reto vahoaka anao reto Jesosy, izay nanana ny tsingeritaona androany. Betsaka tamin'izay tonga eto Jesosy nanana zany tsingeritaona zany, fa noho ny antony samihafa dia tsy nahavoasoratra ny anarana. Fantatrao zany satria ianao no mamorona ary ianao no manome ary ianao ihany koa no maka. Fantatrao ny atsipiripiaina nay tsirairay avy Jesosy. Ao anatin'ireo no mbola misy zaza. Ao anatin'ireo nefa misy ny tena nahazo taona Jesosy, araka ny teninao hoe 70 taona ny andro iainany zanak'olombelona, fa misy mihoatra an'izany Jesosy, kanefa ianao mahafantatra ny zavatra mbola angatanao aminy. Ary eo zay tokantrano kosa Jesosy zay nahatsiaro
mitsingerin-taonany mariaziny dia ianao mbola ampatsiaro azy fa ianao nefa nitahiry azy teo ampelantananao ka nahatraran'izany fotoana rehetra na mitsingerin-taonany mariazy zany. Misy ny efa 30 taonany mihoatra Jesosy, misy ny vao 30 taona, misy ny 40 taona Jesosy. Kanefa mangataka aminao kosa mbola hitehirizanao azy ka haritra amin'ny ela indrindra Jesosy ka mba lambana koa ny ela zay vao hisaraka eto amin'ity tany fandalovana ity. Ao ireo mpianatra Jesosy dia hanolotsaina azy ianao, hanome fahendrena ary indrindrandrindra hanome fitiavana ihany koa. Ao ireo mpiasa Jesosy, mpiasa birao, mpiasa vatana rehetra, mpiasa andavanandro rehetra Jesosy dia ianao mbola hanome fahasoavanao, mbola hitahiry azy eo tananao ihany koa ka hanambina ny asan'ny tanany rehetra, mba hanome voninahitra azy ianao Jesosy, mba hisondro voninahitra hatrany amin'izay tiany izy arakaraky ny fifaliany, arakaraky ny zavatra ataony Jesosy dia mba hamarino zany ary ataovy fantatry ny mpiaramonina rehetra Jesosy fa samy hafa tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, dia tehirizy ao ampelantananao ny mpanomponao rehetra Jesosy ary ome fifaliana izy mandritry ny andro rehetra izay mbola hanompony ianao. Dia ho anao ny dera sy ny aja amin'ny voninahitra Jesosy. Misaotra Tompo malalo. Amen. Mahazo ho toerana to. Miarahaba antsika rehetrarehetra mbola mahazo mivavaka voninahitr'Andriamanitra zany. Ny fahatongavanao eto zavatra tena mahafaly an'Andriamanitra mihitsy, tsy takatra ny sainao zany. Fa amin'Andriamanitra zava-dehibe ny miona aminao. Zay indrindra no nataoko hoe aloha ny toriteny androany hafa. Fa ny fandraisana fanasan'ny Tompo zay hitako lesoka lehibe mihitsiny, tena lesoka lehibe mihitsiny ary ny tsy fantatro ny mpampianatra na mahatanty an'izany na mahatsiaro an'izany na tsy mahatadidy an'izany na manadino an'izany. Aza adino fa ny fandraisana fanasan'ny Tompony tsy hoe andeha sakafo abe daholo rakizy sakafo dia tonga, dia faly, dia voky. Zay foana nataontsika hoe fandraisana fanasan'ny Tompo hatramin'izay. Fa ny fandraisana fanasan'ny Tompony raha tsonoa ny zanaka ave daholo sakafo rakizy tonga. Eo ny reniny miresaka. Tananao zany ane ka maloto hoe, ny akanjonao zany ane ka maloto be dia ny mieritreritra amin'io tsy ilay mamany mihitsy manao hoe ale misasa. Zay aza adinonao zay. Fa ny fahatsiarovana hoe nalahelo mama fa malahelo maloto ny tanako andeha hisasa. Adinontsika mihitsy ny zay. Tsy ny misakafo fotsiny miaraka amin'ny Jesosy ny zava-dehibe, fa ireo tenin'i Jesosy rehetra be dehibe ao anaty soratra masina. Fitenenana hoe ny mampalahelo ahy Jesosy dia zao, andeha dia mbola hoe tao aminareo ihany. Fa mandra-pahatongako dia hamadika any anankiray aminareo. Tonga dia ao anatin'ny saina mihitsy hoe ozy Petera, zavy zany. Tanao le resaka eo ambony latabatra mihitsy ny mahafandraisana ny fanasan'ny Tompo, fa tsy ny fahatsiarovana azy fotsiny.
zany ny zava-dehibe amintsika zany zavy zany mieritreritra no ny ova amin'izay zavy zany ho ny anankiray faly ny fonao mahainao zany hoe ianao madio fa izy ary zany Jesosy tsy samy teny mba pako batsila nataon'i Jesosy ianao zany ry Jodasy zavatra amakian'i Jesosy batsilana mihitsy ny fahotantsika rehetra resaka tompoko resaka natao ambony latabatra eo za Jesosy mba manahoana eo anatrehanao zany natao fandraisana fanasany tompo ary adiny fondro zany dia izay teny hoe aloha zany no hampandray fanasany tompo androany mba ho tsaroan'ny mpitandrana rehetra sy ny mpampianatra rehetra zay miheno amin'ny Facebook naiza misy zao fa tena manana didy lehibe mihitsy tsika tsirairay avy anongo tena zavy zany Jesosy zay ny faharoa angataka vavaka mihitsy ho antsika rehetrarehetra an'izao adiny Rosia sy Ukrainiana zao tsika raha ohatra lazaiko anao soa ihany fa bomba atomika no narangarangany zany bomba atomika zany raha Tananarivo manontolo mitiny hodaroana maty daholo ny zava-mananaina rehetra na olona na biby tsisy fa ny trano tsy maninona so ihany fa mbola zay ny narangarangana fa raha bomba nucléaire no mirefotra ao dia zao ity rivotra iainantsika ity mahatratra 2000 degré 1000 degré mitsonika daholo ny vy rehetrarehetrarehetra ny tomobile rehetrarehetrarehetra 2000 degré vovoka daholo hatramin'ny vatolampy 36 degré raha makany maevatanàna anao fa milo safitra ampina 60 degré zay efa tsisy olombelona eto ambonin'ny tany maika fa 2000 degré tsisy olombelona vovoka daholo na tany na inona iny ny vavahana amin'Andriamanitra mba tsisy maloha hoe rehefa tianareo no fatandao faty daholo ara bomba kely oatra ny termosy fotsiny difotra ny amin'ny lanitra dia zay mirehitra zao tontolo zao tanteraka ny soratra masina hoe miempo zao rehetrarehetrarehetra zao dia makany amin'ny tompontsika vavaka no atao nameteny atsika ny tompo ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:20 Isaia 5:20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12 anaran'i Jesosy 5:20 manomboka amin'ny andininy 9 ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa tondromaso ny olony eny amin'ny tany rehetra fa Jehovah no fanonteny ary olaizana amin'izany andro zany hoe indro Andriamantsika izay nandrasa antsika
hamonjy atsika. Indro Jehova zay nandrasantsika, koa teo ko faly sy ho ravo amin'ny famonjentsika. Eo zany vavaka no ataontsika, vavaka amin'Andriamanitra mba ho faly amin'ny famonjeny isika. Fa folo, fa hipetraka amin'ity tendrombohitra ity ny tanan'i Jehova, ary Moaba hosihosena amin'izay toerany, dia tahaka amin'ny fanosihosena ny mololo miavosa amin'ny rano ao am-pahatra. Tendrombohitra Jehova zany a tanàna ziona ho ambenan'Andriamanitra, ambenan'Andriamanitra. Fa i Moaba mihetraketraka aminy hosihosena tahaka ny fanosihoso mololo eo amin'ny rano amin'ny am-pahatra. Fa 12, ireo dia melatra ny tanany eo favony zany, tahaka ny famelatra ny mpilomano ny tanany raha milomano. Fa Jehova kosa ampihetry ny fiavonavonany, na dia kanto aza fa mailamailaka ny tanany, ary ny mandanao mafy sy avo dia rodany, ka hiverino hetriny sy fongorany hatramin'ny tany dia hatramin'ny vovoka. Tanao zany fongorany hatramin'ny tany sy ny vovoka. Io Moaba miresiresi be, mimetraketraka be io hony a, ho ataon'Andriamanitra ho tahaka ny tany, tahaka ny vovoka. Bomba atomika an'i Jesosy eneny zany, ka ny tiako ny angatanantsika rehetrarehetra vavaka. Ny hery ny viten'Andriamanitra zao, ampiaro aminay ary zany Jesosy, ampiaro aminay, dia Mesaya anao a, zay angina fianao niady ho anay. Zay ny angatahako aminareo a, mandritra n'izao andro zao, satria fa tena mirefotra mihitsy zao a. Soia fa mbola balafy mangadolo ny anaovany azy, potika ny trano, zazam-behivavy efa lasa mitsoka dodododododododony a, miantsy vonjeo, makany kafa mihitsy a mba tsy amin'ny tanàna io, fa poteny mihitsy ny tanàna, ny sekoly rehetra, ny hôpitaly rehetra, ary ny izy teo efa poteny daholo. Ka izao ny olana amin'izany ara dia izao, zay mainty hoditra rehetra, zay mainty hoditra rehetra ao anatin'izany tsika gasy, tsy mahazo mivoaka ny tanàna ao Ukraine. Alao faty ao, zany ny azy, be loatra ny mainty, zany ny azy. Zany fanavaka vambolo-koditra be zany a, tsy tian'Andriamanitra zany, dia ampiatrao amin'Andriamanitra ny adinao. Zay ny vavaka angatahako a amintsika rehetrarehetrarehetra. Zao ary dia no rakitra isika, izay amin'ny kitapo araka ny fomba dia ho an'ny fiangonana. Fa androany kosa sika dia manao procession ny ezaka zay ataontsika zao a, dia mbola nangona volontsika anaovana ny plafond any ambony. Mbola miresaka amin'ireo teknisianina be dia be aho a, zay mahay an'izany. Pasteur Dody moa manao hoe tiany misy ny atao hoe fibre de verre, nefa lafo be. Niantso ahy izy hoe eto Madagasikara Nicolas ny namany mpanao an'io, ny azy indray a dia avy amin'ny atao hoe fibre de roche, dia avy amin'ny vato indray ny nakana an'io, fa mitovitovy ihany ireo zo saingy io mora. Dia mbola miantso an'ireo teknisianina hoe iza ny mety amintsika, iza ny mora amintsika, mba hahavitana an'izany moramora. Ka dia miezaka aloha tsika amin'ny procession mba hanaovana an'izany asa lehibe izany, izay mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra.
dia mbola ampitomboana mandrakariva amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarahaba-ntsika indray ry havana tratr'izao alahady andro tsara izao amin'ity androany ity. Toy izao ny raharaham-piangonana eto amin'ny fiangonana. Fampatsiahivana alahady fa
enina volana marsa dia ny exodosy fa 5 no vakitsika avy amin'ny foibe ny komity fividianana diakona 20 sy 20 sy 20 fampatsiahivina hotoy ny filazana izay efa natao momba ny fividianana diakona dia ampatsiahivina antsika no fisoratana anarana avy amin'ny alalan'ny fanomenona ny tapakila izay efa nozaraina ary averina ao amin'ny mpandrarahany fiangonana ny solontenan'ny komity amin'ny 13 marsa 20 sy 20 mandritra ny fotoam-pivavahana intelo no aseho ireo olona hovidiana diakona avy amin'ny braon fibe fivoriana famille sy fifampiaraban'ny mpiandry araka ny fifanarahana fandaharan'ny braon fibe dia antsona ny solotena isaky ny synoda voalaza etsy ambany ny président synodal ray pasteur efa consacré ray ary iraka ray mba ho tonga hamonjy ny fivoriana famille aty amin'ny foibe tany nanandrano ny 10 sy 12 marsa 20 manomboka ny 7 ora maraina ny fionambe ampiandry amin'ireo synoda voalaza ireo dia ho tanterahana koa ny asabotsy fa 12 marsa 20 sy 20 manomboka ny 7 maraina eto amin'ny foibe avy amin'ny vondrona zazavavy mime noho ny fatratraran'ny fanateram-bokatra mime zazavavy dia faly izay manolotra ancien programme mandritra ny vokatra ny alarobia 7 marsa vokatra ny varotra sy ny tsakitsaky isan-karazany alakamisy 10 fianarana soratra masina sy ny développement personnel sy ny fomba fijery kristiana iarahana amin'ny pasteur Miura Silanto Erika Randriamanarmalala ny asabotsy 12 fanadiovana faobean'ny fiangonana ary ny alahady 13 marsa maraina sy hariva ny fanompoam-pivavahana ary ny fanateram-bokatra ary amin'ny 5 ora hariva kosa ny fiderahana sy seho maro samihafa avy amin'ny mpamakilay ny vondrona zazavavy ihany amin'ny favolaza teo fikambanana zokila antopanahy enjana ny fivoriana fanaontsika isaky ny zoma amin'ny 7 ora maraina dia hiverina manomboka ny zoma fa 4 marsa en premier étage araka ny fomba isaky ny azoma voalohan'ny volana dia isy ny procession avy amin'ny kateza ilazana isika ray aman-dreny ny kateza voameram-pia ny sampana kateza mba ho tonga hanatrika ny fivoriana izay ho tanterahana ny asabotsy 12 marsa 20 sy 20 amin'ny 2 ora sy sasany ny toerana dia ato am-piangonana amin'ny salle 306 fivoriana ray aman-dreny avy amin'ny sampana fanantenana ilazana isika diakona pia sy ny ray aman-dreny ny mpikambana eto anivon'ny sampana fanantenana fa izy ny fivoriana voalohany ataontsika amin'ity taona ity ny alahady 6 marsa 20 sy 20 izao dia ho tanterahana amin'ny salle 307 ao amin'ny riana fahatelo manomboka amin'ny 3 ora tolakandro filazana avy amin'ny voamerany katekomena ilazana isika mpiandry fa isy asa sy fampaherezana ho an'ireo zanakitsika katekomena ny asabotsy fa 12 volana marsa 20 sy 20 ho avy izao eto amin'ny riana ambany manomboka amin'ny 2 ora sy sasany ny fanomanam-panahintsika mpiandry dia amin'ny riana voalohany amin'ny 2 latsaka fahefany manantena amin'ny fahatongavantsika maro avy amin'ny katezaty mampafantatra ny sampana katezaty dia mampafantatra anareo sampana ny komity fividianana diakona fa adidintsika mpandray ny fanasan'ny tompo ato amin'ny sampana ny mandray anjara amin'ny fividianana diakona ny alahady 20 marsa 20 sy 20 io koa manainga antsika hisoratra anarana sy handray anjara
andray ny karapifidianana ao amin'ny madamy Saoly ny andavanandro mandritra ny ora fisokafam-birao ao amin'ny solon-tena komity ny sabotsy ny alahady sy ny alahady. Avy amin'ny F7 filazana zavatra very tamin'ny fotoam-bokatra ny firaisan'ny sampana ny alahady 13 febroary 2024 lasa teo dia nisy fitaovana very stabilisation ny alahady ariva koa engaviana isika izay mahita izany anatitra azy ao amin'ny Brand Pasteur Marcelin. Toy izay ny filazana. Ny ambony fetoboka efa vita ny rakitra ao amin'ny premier étage. Efa vita ny amin'ny quatrième. Izay ary dia zao amin'ny alahady heriny anio ry havana ny fampisehoana ireo diakonina vaovao rehetra ka dia oka mba ho tonga daholo ny diakonina vaovao rehetra aseho amin'ny heriny androany. Faharoa, mbola manamafy ho anareo mpandefa Facebook, mpandefa fasary amin'ny Facebook, rehefa voady dia pihina amin'izay indresaka hirahira alefa any. Fa tsy mety mihitsy ny mandefa ny voady rehetrarehetra hoenina zao tontolo zao hatramin'ny fahavalontsika maheno dodododolo dia manahirana ny mieritreritra n'izany pihina amin'izay ny sary rehetrarehetrarehetra rehefa any amin'ny Facebook. Sotra to zao tsika dia angatapitahina amin'Andriamanitra amin'ny hira fa 377 alohan'ny procession. Mombana ery Jesosy Tompo fa tena maizina ny alina ety, tsy misy vonjy raha tsy aminao mpamonjy tianay io mombanay. Mandalo ny andronay ety tsy fantatra raha sandratra zao tokoa ny fiafarany zao tontolo zao mialoha ny fifalianay miovaova zao rehetrarehetra zao tsy miova mombanay. Dia aza mba mivahiny aminay aza mihevitra ny elokay 2:7 tsangantsika rehetra. Zenani alenati simisivu zira sia mena muziti mumba mandalko ny andronay andronaety ka mialony fivaleana miovaho vezao rehetreza tsy miova momba aza mba mivahiny aminay aza mba mivahiny amina aza mihevitrany kaope ny fambendrana fo
soto momba zany tokony nivavaka sandratra Jesosy anolotra fanatitra ho anao zay fa mbo mombanay raha aza mihevitra ny elokay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro endrika tany rehetra amen. Napetraka isika dia ny vehivavy mba hitondra ny poketrany sotra tompoko. Ireto indray ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantrano izay ho amasinina. Randrenasolo Jean Rafalimanana Razafy Arso Madeleine Andaniny, Randriana Arvony Ernesta Rasolo Lomanana Emeline Ankilany, Andrianasolo dia falimanana sanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadiana Randrianasolo Nivo Arso, Razafy Arso Vony Onja Nomena atao ny asabotsy 12 Marsa 2020 sy 2020 ny amin'ny 10 ora maraina eto Taninanandrano. Andriamatoa Ramavaly Jaona Rosé Wilson mivady sy Ramatoa Randriamatoa Razafindranaivo Solony Armanana mivady ankilany dia faly manasa sy mampandrianareo ny fanambadiany zanany Natana sy Miranto izay atao amin'ny 12 Marsa 2020 sy 2020 ny amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny FPVM Taninanandrano amin'ny 12. Rakoto Malala Gilbert Razanatra Somelinina ankilany, Razafy Niary Bertina Andany dia faly manasanareo ny fanamasina fanambadiany zanany Rakoto Malala Nomenjanahary Entso Fenoasina sy Rakoto Arvony Feno Narindry. Eto amin'ny izay atao amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano ny asabotsy 19 Marsa 2020 sy 2020 manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Ramatoa Razafindraiso Noro Arso Edvizy, Ramatoa Raoly Arso Julie ny Andany, Ravelo Arso Angela sy Fidiarmanana Sylvia ankilany dia faly manasanareo ny fanambadiany zanany Andriamanana Faniloniaina Mamtina sy Fitiarmanana Voara Gabriela izay atao ny asabotsy 12 Marsa 2020 sy 2020 amin'ny 12 ora atoandro eto amin'ny FPVM Taninanandrano. Rakoto Andriamatoa Rakoto Voninantenaina Elisa Rosé sy Ravaolo Malala Andrianariniaina Georgette Andaniny, Randriamanam-piona Dieudonné sy Razanaka Ralady Tany Nadina dia ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanambadiany zanakay Ratovo Niasina Mamtina Samson sy Ralandy Minoro Lilaniaina izay atao ny asabotsy 19 Marsa 2020 sy 2020 amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy ny mahita ny tsy mamety ny iray ny fanomasina ny fanambadiana ireo dia aoka ampilaza ny iray aman-dreny mpitandrina filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty
no ampandrenesanay ianareo faniavanay malala raha vao ary soa antamalala faratiana dia natsonondray ody any amin'ny alakamisy 3 marsa 2020 rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany hoy ny vadiny Ramanindimby Nirina Toky ny zanany Randriamanana Landry Miarsoa sy ny fianakaviana manontolo dia ny nofony dia faniala tao an-tranony ny lot de Zena 158 bis Anjanahary ny asabotsy 5 marsa teo. Raha Samuel Andrianasoa Nirina Lolona mpiandry promotion fitiavana promotion famindrapo dia natsonondray ody aminy ny vadiny Rasolo Nirina Bernadette Marie promotion famindrapoa ny zanany izay solitena ny Rasamoelina CN Nirina sy Rakotoarsoa Ajatiana Diakona promotion fanasina dia ny ray tapo amin'ny fianakaviana ray manontolo ny fotoana sy ny fisaorana amin'ny fanomezana voninahitra dia atao ny Alahady 6 marsa amin'ny 12 ora sasany amin'ny Fiangonana FPVM tanàna Masina Avaratsena talata volonondry mialohan'ny ametrahana ny nofo mangatsika ao ambany ao Ambatomasina ihany. Raha Miandraso Lanto dia natsonondray ody aminy rehefa nivahiny 10 taona teto an-tany hoy ny vadiny Natoanina Tantely Bakovelo promotion Haingo Masina hoy ny zanany 4 menada sy ny fianakaviana ray manontolo ny nofony dia hiala ao an-trano lot de 1B 253 Atanambao Ilavy ny Alahady 6 marsa 2020 amin'ny 12 ora maraina ary hoentina any amin'ny FPVM Ambotrakatso finoana alohan'ny ametrahana azy amin'ny fahasandrasany ambany avaratra Ambotrakatso ihany. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ny fianakaviana manjo. Mbola misy filazana avy amin'ny chorale FB CFF. Ny branche CFF dia faly mampafantatra ny mpikambana rehetra fa misokatra ny fanavaozana amin'ny fisoratana anarana rescription izay dia tanterahana izay isaky ny Alahady amin'ny 2 ora atoandro amin'ny salle misy ny CFF ary mifanaraka ary ny fanarahana amin'ny sabotsy 20 marsa 2020 avy izao koa angaviana ireo izay tsy nahavita fanavaozana fisoratana anarana amin'ireo fotoana ireo mba hiandry ny fotoana manaraka indray. Misaotra voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.
amena vola 2 ariary jesosy asandraotranao hatrany ny dera ny aza voninahitra misaotranao tamin'ny famindramponao sy ny fitahianao vola 2 eo an'ny
dinidiniky mpivady resatresaka fatiady kalma fotsiny faty ampy sentotranao etoariny teninao rerysafondraso aza tao lavanoatra fa sao makarary ando raha lava mantso no miteny de very tokony soe fizao raha teko ane mbola manako anao tatoato zay rakoto misy fiovana tsikarotro taminao hitany piretanana isan'andro de alipody indrandray aza tsy tapody fa inona no mazo anao manontany madamo tena marina mihitsy izany ry madamo raso somarina disadisa ny fiarantsika roa taloha ianao tena tsara zao ianao efa soarasoara tena hitako normal le fodiko al handray zato favanao ringa ity tena manoty avanao ranodotopity ianao tsy mody raha tsy mambo manitsakitsaka tokatrano izany fenao no milaza fa hoe normal raha sitrakao zay sotoneo ty fotomany torovandrova tsentosento sesilany tsy miafina minao inzao fa te hitrotra andany tendrinao tsaroko mafilotra fanikapoka avy aminao tsy maintsy sotroina razonao atao mba satriko soloina anefangotingoty any zany fa misitrakao irery anye jesono atao mihaniangaviko anao jeso malala tolori heri ambatsy isalasala fa iantorakeo antratranao no hilalao sy ahaizako miatrikaly vaova anefa mo avy aminao savy aiza ity fiainana mangidy ty sakaiza mba tendrinao savalinotako tokoa fato manonjanonja efa tsy hoto ifonako aminao re jesosy ny fahotako manimba-fo tsy mahazo ka ialako natendrinao navalinoty zao nianjady amiko izao matoky ao fa ianao jeso de tsy mba mandao sy ahoko akory ny ho sambatreto antany raha tokatsiro mba ho tanatrany iany no manotoka ampiandohana fa
miantso hoe aviavy mody aianao ifaly aminao ka nome malalaka raodianao tsirenao va ny feony raio miantso hoe aviavy miantso hoe aviavy mody aianao na disoa zaianao mitebitebikio mirainao andrayanao sambatra toko ifaly aminao ka nome malalaka raodianao tsirenao va ny feony raio miantso hoe aviavy miantso hoe aviavy mody aianao ny lamba e varovitra e soriny aminao ka afatsara lavitra no itafianao ifaly aminao ka nome malalaka raodianao tsirenao va ny feony raio miantso hoe aviavy miantso hoe aviavy mody aianao sambatra ore tretrika toko ravony fanaikio toloranao niso sambatra ore tretrika toko ravoravony fanaikio ravoravony fanaikio ravoravony fanaikio
azy rehefa vita tsy maheno eny tompoko ny oankakinao rera no mamiko iza anjary tena tafara ny fokosy ny anao soare reraiko raha eo anelana ny azo fijaleana tonga mavana dizoare ny nofo rehetrarehetra rehefa nalefanareo atya dia tena anareo manokana dia rehefa miona miresaka fa tsy azo raisana anaty vahoaka daholy a ny anareo ny sahiran-tsaina angambontsika mianakavo dia manofo ratsy daholo hampatsevontsika rehetrarehetrarehetra fa misy zany reo olona sain'i Jesosy a mihinana tanalahy dia tena sahirana be mihitsy ny mitady an'izany any ambanivohitra nefa tsy mahazo mijanona ela be ianao amin'izany fa raha sanatrika afaka ray volana any ianao na roa volana vao mahita dia efa bedin'i Jesosy anay izay fa raha vao miteny izy hoe manofo mihitsy anao fa mahita tanalahy na tarondro a dia mihinana avy hatrany 3 andro aorianan'izay a dia efa tsy maintsy mihinana ka raha sahirana amin'izany ianareo a efa misy mpisambotra tanalahy ao amintsika ao dia manontania amin'ny birao tiany anankiray a za dada nanofo be toy ireny tsindrin'ny mpamosavy ireny fa izaho tsy tsindriny a fa ny mahalehilahy ihany a no ohatrany misy mangeja ka raha vao nietsy izaho dia vao maika ilay izy misy manangeja rehefa miezaka miantso an'i Jesosy a nefa dia afaka ilay izy a tapaka koa ny nofy tsy dia niraraiko loatra zany herinandro tateoriana dia za nanofo tao anaty rano dia nisy voay dinosaure ilay rano ka avy eo a dia nohaniny ilay voany valahako dia avy eo a tapaka ilay nofy zao foana nolazaiko anareo rehefa manofy ianareo a voay dia ody ranony zay ody ranony dia ody ranony io a rehefa manasa lamba ho a ianareo vehivavy zay miaino rehetrarehetrarehetrarehetra eto tandreminy akanjo manolokoditra rehetra tsy azo aha mihitsy any tokotany fa ataony ambaravarakely rehefa misy masoandro iny raha tsy misy dia tovy any fa raha tazany za mihitsy neny efa nahita vao nahany olona daholy a ireny slip ireny a ny atin'akanjom-behivavy a bakiraron-dehilahy bakirarom-behivavy a soutien dia misy olona vao lasa mihitsy ilay mpanasa lamba dia misy olona miazakazaka manipy rano ohatran'izao a amin'ireo zavatra ireo ihany iny lay ody ranony iny ratsy be indrindra
raha maina iny a dia miaraka maina amin'ireo akanjo anaovanao ireo. Io zao ny vokany a ny anao io zao nahata any an-tokotany dia io silipinao lehilahy io a vo manao an'io anao a dia vo gejany io foana anao a ary maratra an'io ny mahalehilahinao rehefa kelikely. Miteny aminao a amintsika rehetrarehetrarehetra mba tsy hanahany ireny zavatra ireny a any an-tokotany. Noho izany a dia io silipinao mihitsy a maka-piandry ianao dia hosorana savony be dia akapoka amin'ny anaran'i Jesosy le roahana devoly lazainao teo hoe mandroaka devoly dia lasa izy iny akapoka mafy dia mafy dia mafy a dia anao misasa dia iny tisy dia zay tandremo azay tandremo azay tandremo azay. Tia anankiroa eky fa tia ny farany nanofy dada hoe tia mampalahelo nanofy hoe maty ny anadahako anankiroa be zao dia nitomany be a sady nilaza tamin'i Jesosy hoe zao ve zany Jesosy nivalan'ny fanompoko anao lasa anao daholo ny anadahako tsy hanompo anao intsony a Jesosy raha izany fa oriana be toy izany ve sady napetrako daholo teo amin'ny latabatra ny baiboly sy ny akanjo sy ny fitaovana maro tapaka ilay nofy. Tsy maintsy mionamiko anao a amin'ny talata tsy maintsy fa ho any amin'ny afo be ianao raha zao ny fandehany zay eny ary zao arytsika izany a dia alolotra darakitra zay dia atolotra ny tsodrano. Fitiavana lehibe tokoa tena nitiavan'i Jesosy atsika araka ny teny hoe mbola ombanareo foana vavaka atao fa miaino anareo foana fa fitiavana lehibe ny ataonao antsika dia valitsika fitiavana izy tsangantsika rehetra. Fitiavana kitoko no nitiavana hoary tsito tahiatita araka ny otako mifiatranao sy mpiamindrafo tompo lehibe tinanakeriana nefa tenila zanao ny lapana tsy ateriry fa tena sitrapo no ny lanjanaoko ny zokako mamiko ianao vao sambatra petrika fa manana anao andriko tokiko ianao mpiarioa zaho ty satria anao tia taloky iako ianao tsy ovao sambatra tretrika fa manana anao andriko tokiko ianao mpiaria zaho ty satria anao tia taloky satria anao tia taloky satria anao tia taloky. Bisou asadino manao bisou an'i Jesosy sotra Jesosy tsy miova ny fitiavanao anay
ary ariarinao aminao isan'andro san'andro ny famondramponao mino a Jesosy fa mbola mela eloka ny malagasy rehetra ianao ny mino rehetra manerana ny tany ianao voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany halleloia masina 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 amen io mpitsanganana ihany manao nira fa 500 tsika 500 tompo ny tany maina ny toerako midina re ny andonaina ho anatiko fa tsy aloka malaky lasa no angatahako hoe fa hery monina ho anatiko Ritumpu nita imaina duituera dinamidina reanduna buawana cialu Budina waya sianabani ritumpu nita imana duituera midina veria Faieribu nina wayas yana baulif vavaka isika misaotra Jesosy misaotra Jesosy dia tena misaotra tsy manatsoka mihitsy ny fanekena nataonao taminay FPVM ianao ho ao aminareo mandrakariva ny masoko sy ny foko saotra Jesosy tohizo hatramin'ny farany zany arovo hatramin'ny farany mpanomponao arovy amin'ny arety mandringana arovy zao tontolo zao amin'izao ady lehibe mahatsiravina izao Jesosy fa matoky izay fa ny mpanomponao mbola ho arovanao Andriamanitra tsy mba mandainga ianao ary ny herin'ny teninao mahery amin'ny vahoaka rehetra izay tonga mivavaka eto androany misaotra Jesosy ireo ny voady maro be pololotra avy eo ampon'ny olona nanolotra izany ho anao Jesosy raiso zany tompo raiso zany na kely zany na lehibe zany tanterao ny teninao hoe na mbola tsy miantso akory azy ianao dia efa tonga mino a Jesosy fa vao neritreritra noratra an'izany any an-trano izy dia efa tanteraka tao amin'ny sady ny teninao hoe omeko anao zay rehetra irinin'ny fonao saotra Jesosy fa izay rehetrarehetra indray amin'ny andro androany teo eo aminao Jesosy te hiresaka aminao fa izany ny andro fandraisana te hiresaka aminao angataka aminao a Jesosy any an-trano manko Jesosy tsy mba misy toerana mangina tsy misy an'izany any
ary raha misy azany ny manodidina manakitabanay vo miakatra ny vavaka ataonay dia samboro ny devoly ao anatin'izany tabataba izany. Tsy fahito amin'ity toerana ity Jesosy, toerana masina zay ampatsiovako ny anarako anao anao Jesosy, eo no anatonako anareo ary eo nitahiako anareo. Tena miandrandra fitahina mihitsy zay Jesosy. Betsaka ny sofa nataonao taminay, betsaka ny valim-bavaka efa nataonao taminay, zava-mahagaga be dehibe ny efa nataonao taminay. Misaotra anao zay amin'izany. Ambajereo ny vahoaka tonga mivavaka eto Jesosy, miandrandra anao, hivavaka aminao mangingina, hiresaka aminao mangingina, mitanila kely Jesosy. Azafady, mino fa tiany olona rehetra tonga eto ianao tongava hatrany amin'ny rina fa hifatrany ianao tongavany amin'ny W rehetrarehetra eny ianao irao ny anjelinao anoratra ny fivavahanay. Bitsibitsika Jesosy, ny sofonao tsy mba lalidalopana ary ny masonao tsy mba mijamba na pahana, fa mahita anay rehetra ianao ohatry anatin'ny fonay rehetra. Ka raha dia bitsibitsika mangina raha Jesosy, sokafan'ny pejiny androany vavaka, omenany Jesosy malala, tanterony teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao, dia ianoy ny vavaka i Jesosy. Sotra Jesosy, izay ny vavaka nataonay. Andriamanitra tsy mba mizahatavan'olona ianao, na dia ny vavaka ny mahantra aza ozy ianao tsy mba ataon'i Jehovah tsinitsinina. Zany ny herin'ny teninao Andriamanitra. Hiakatra ny an-danitra zao dia zao ianao, satria voasoratra izany vavaka izany. Tsisy devoly hisambotra an'izany any amin'ny habakabaka, fa ho tonga soamatsara ny amin'Andriamanitra ray, fa tsy misy afa-tsy anao mpisolo vavanay Jesosy. Tsy misy afa-tsy anao ny azo nidongina, tsy misy afa-tsy anao nitokianay, fa ny ranao teo ambony hazo fijaliana ho famonjena ny malagasy rehetra. Raha hitan'Andriamanitra ny fahadadanay, ny ditranay, mahamenatra Jesosy na dia miteny an'izany aza, mety ho tezitra aminay isan'andro izy araka ny teninao, fa hatsangan'ny tananao misy olatra Jesosy. Marika ny fitiavana ianao, ary marika ny fitiavanao anay teo amin'ny hazo fijaliana, nanoloranao ny rano ho anay tsirairay avy. Fa raha mahita n'izany ranomasonao izany sy kikikanao raha eo mahamelany elo no mifatsifantan'izay ataony, dia mino hafanaiky izy. Fantatro daholo ny adresy misy anay Jesosy. Dondony hatrany amin'ny tokantranonay izay, hitondra valim-bavaka ho anay ny anjelinay tsirairay avy. Tompo, manateny zany zay satria
zany ny kado avy any aminao satria mahitanay foany ianao nahatsahana tanàna dia ny anaran'i Jesosy zokinay malala tompony sy mpanjakanay no metrahanay izany vavaka izany Jesosy dia arovy zao tontolo izao ny mino rehetra atsaro zao ady be ny rosianina sy ny ukraianina izao mba tsy ampitondra faisana n'izao tontolo izao Jesosy ny anaranao kono angatana izany rainay izay ny an-danitra ao masinana ny anaranao ngany fanjakana tao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra eo nay no ny anay sazo anay ary mamelaka tahaka namelanay izay mbeloko taminay tondra nay amin'ny fakapanahy manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay raisonitsodrano ho Jehovah tompony maro aminao zao ane no Andriamanitra ao ny masoko mahita fa tsy pahana na ny sofiko mandre hitako ny lalanao hitako ny mpampijaly anao hitako ny mampahory anao ary reko zany vavako zany efa nidina zao hamonjy anao sotra Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen arovy aho tompo tanteraka tokony izany amin'ny anarana raisana zanaka ary ny fanahy masina voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery haleloia masina 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 Jehovah tompony maro endrika amin'ny rehetra petraka tsika rehetra mpandray fanasan'ny tompo sisa no mijanona
eny ary ry havana malala araka nylazaiko teo aminareo teo a ny fandraisana fanasan'ny tompo zany adinontsika mihitsy zany atao hoe firesahana firaisapo amin'ny tompo ambony latabatra zany tsy ny manasanao fotsiny eny izy fa nytenenany tena vaky batsilana mihitsy hoe ny ray aminareo amadika dia nahatsary tena daholo nandalo tao amin'i Jesosy zavy zany Jesosy zavy zany Jesosy zavy nandalo teo daholo dikan'izany a meteza mihitsy ianao mangataka amin'ny tompo hoe zavy inona no mampalahelo anao ataoko Jesosy ka raha miteny anao izy anio alina hoe ianao kizitimbelona amin'ny vadinao zavy zany Jesosy zavy mahavita an'izany dia mibeba tsy misy dikany mihitsy ny fandraisana fanasan'ny tompo raha tsy mibebaka amin'izany ianao ianao mpisotro toka be ho any amin'ny afo be ne ianao e zavy zany Jesosy eny tompoko dia miova fefa mampitandrina anao izy ho any amin'ny afo be ianao raha mbola maditra ihany sasany zany ny efa miverin-dalana ianao efa miverin-dalana tsy tia atsony ianao zavy zany Jesosy dia miverina fa malahelo mihitsiny izy le nitondra nofo teo raha dia nilaza mihitsiny maty ny anadahako anankiroa zao ve ny atao aminao amiko Jesosy tsy vavaka tsony a io ny baibolinao io ny akanjonao Jodasy zany vaky batsilana aminao mihitsy Jesosy ho any amin'ny afo be ianao a raha zao ny fandehany dia jereo ny teniny tamin'ny Jodasy zavy zany ho Jodasy voalazanao tanatao viaingana zay tianao atao vao mainka anie Jesosy mihitsy no mampirisika anao e toy izy ny adalanao toy izy ny ditranao toy izy ny mankizitimbelonanao toy izy aingana mamono tena ny farany tsy zavatra moramora ny miray latabatra amin'ny tompo tsy ny misotro sy mihinana ny ilaina fa hoe tsarao Andriamanitra tsarao dia mahatatesa daholo izay lazain'i Jesosy aminao raha alina Jesosy tompo ny laza hoe zany mofo velona avy any an-danitra zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay tadidio tsara fa alohany ny tenenany tamin'ny Jodasy izy ny tenen zany aloha vao nanomboka handray fanasan'ny tompo a eo Jesosy mameky batsilana azy dia miova mandrake mihitsy ianao ovan'i Jesosy eto zay vao mahazo ny fiainana mandrakizay zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana ny fiainana mandrakizay rehefa madio fo sotra to zao nataovinareo fahatserovana ne fahatserovana fa ny tena zava-dehibe eo amin'ny mihitsiny a le tembe rehetrarehetrarehetra nataony ao anaty sakafo
sy ny taoriana ny sakafo. Ary ny teny nataony taoriana ny sakafo sy ny zava-dehibe mihitsy hoe aza malahelo ny fonareo. Aza malahelo raha tenenina. Aza tezitra raha tenenina. Zany ny antony andraisana fanasan'ny tompo. Dia miovaha. Zay izy vao niteny hoe amboatra fitoerana ho anareo aho. Fa ho aiza ianao? Fa nga misy nyzany toerana zany eny an-danitra. Eny tompoko. Raha tsy zany efa nilaza taminareo. Any ara-ozy mbola hiara latabatra amiko ianao. Ny ahatserovanao fa mbola hisy latabatra hiaraka misakafo be amin'ny tompo any an-danitra any. Fa miovaha. Fa ny madio fo ihany tafiditra amin'izany. Ahatsiaro azy itsika amin'ny era fa 900 506. Raha misy mahazo mahory ety, Jesosy manala an'izany. Tsarovo ny avitra tao Kalvaria fa nalatsa ny tany ny rany. Dia mba irio irio ny ananana an' Jesosy fa so vita ny fandraisana dia lasa izy. Sangantsika rehetra andiny faharoa. Raha misy mahory mahazo ety, Jesosy no anala izany. Tsaroviny avotra tao Kalvari fa nalatsa ny tany ny rany. Mba iry iananana ny Jesosy. Vavakisika mahatsiaro anao izay Jesosy, le nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana. Fa ny fotoana tahaka an'izao ny resahanao aminay tsiraray avy, tahaka ny resahanao tamin'ny mpiananao tsiraray avy. Amadika ianareo. Amadika. Andao aho. Tsy tia ahy intsony. Tsy azo resahako intsony. Tsy tia ny zavatra lazaiko. Tsy anaraka ny zavatra lazaiko. Eny tompoko Jesosy. Zavy zany. Eny tompoko. Gataka anao a Jesosy. Mba manko ny fon'ny olona rehetra mihitsy ny androany. Hiteny aminy raha riva. Mazava dehibe ny fionana taminao teto. Raha misy mampalahelo anao satria mpanota daholo zay. Tsisy manao ny marina na dia ray aza. Fa mangataka ny rano zay anadio anay aloha. Mba ho tafahoana tsara aminao androany sy raha riva. Amasino reto famantaranay reto. Ny mofo vitan'olombelona ihany, avy eny apatana ihany, volavolain'ny tanan'olombelona. Fa amasino zany Jesosy, anjariny tenanao anavotana ny fidiananao lafo anay
sotra Jesosy. Amasiny koa ny divay avy eny amin'ny mpivarotra zany. Anjarany ranao. Hitondra famelan-keloka ho anay fa be tokoa ny ratsy vitanay. Ary rehefa tsy afa-keto zany anahirana anay ny manala an'izany fa hoe ianao Jesosy ataovy aingana, ataovy aingana, ataovy aingana, ataovy aingana ny adalanao. Fahaverizana ny dikan'izany. Fona aminao zay. Androany ianao mba hamonjy anay Jesosy. Ireo ny diakonina indray ianao voalohany. Mpanota. Tahaka amin'ny mpanota rehetra, tahaka amin'ny mpianatra ao ny lazainao hoe indray aminareo Jodasy. Ratsy noho ny olona rehetra zany. Ratsy noho ny mpianatra rehetra. Dia voly aza ho ianao Jesosy. Mamindrafo aminay. Sarono mihitsy ny fahamasinanao izy mba tsy ho tazan'ny olona zany androany. Tsy ho tsarain'ny olona. Fa ny fahamasinanao nanaraka azy. Ny olona rehetra ndray an'izany Jesosy ataovy tsapany. Tsapany mihitsy fa ianao io manatona azy io. Malala ny fony. Malala ny ditrany. Malala ny adalany. Ary aza vela hetsika eo kaikinao mihitsy izy raha tsy mifona. Fa olombelona mpanota. Ny anaranao Jesosy nangatahako izany. Amen. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina namadihana azy nandray ny mofo. Teny tenako. Zaraiko anareo, zaraiko foana, zaraiko foana, zaraiko foana. Ataovy zo fahatserovana. Fahatserovana. Fa lehibe ny fitiavany antsika. Tahaka izao ny kapoaka. Ty kapoaka ty fanekena, fanekena, fanekena. Ataoko hoan'ny maro. Famelan-keloka. Fa rehefa mibebaka ianao dia mahazo famelan-keloka. Fa anao vinanareo mihinana tony mofo tony. Misotro amin'ny tony kapoaka itony. Dia manambara ny fahafatesako anareo mandra-piavoko. Petraka amin'izay tsika rehetra. Hanao ny hiram-bavaka ary tsika. Hiram-bavaka. Zany hiram-bavaka izany tsy tapatapahana zany. Tsy asiana tenin'olombelona zany. Fa ianao sy Jesosy rery ihany no resaka. Na ratsy ianao na tsara ianao dia mitenena hoe tsara ao Andriamanitra. Hira faharoa amby 70 sy 700 772. Atao venenjely rera olona. Ny olo-masana any an-danitra ny mengavy ianao mihira. Mba manatona an Jesosy. Manatona ho an Jesosy fa dia minoa azy. Minoa azy. Fa mahavonjy io Jesosy io. Mahavonjy tena mahavonjy ary be fiantra. Tsy manary anao izy. Asa dino zany matozy mbola miteny foana tahaka ny Jodasy. Tsy manary ny Jodasy mihitsy izy. Fa Jodasy ny namono tena, nanary tena. Mentsoa azy. Mentsoa ao anatin'ny mentsoa azy io vavaka atao. Nanorga raha sisa mihira tsy maninona fa ianao mivavaka miantsoa azy ianao hoe eo ambony latabatra eto Jesosy. Tsy amelako anao androany raha tsy miteny amiko inona ny fahotako.
mampalahelo anao, amaly anao izy rariva, amaly anao izy satria mivavaka dao rariva, mahamaly anao izy. Fo madio amin'izay nomena anao a, fo madio a, lamba fotsy no atafiny anao a, zay no atao hoe communion, zany no atao hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Miteny aminao izy a, bebaka anao a, manadio anao izy a, manao akanjo fo vaovao anao izy. Manatona, manatona, ani Jesu isa, manatona, ani Jesu isa, mbaminu ani Jesu isa, mbaminu ani Jesu isa, mavunzi Jesu tu, mavunzi ayana, mavunzi ani Jesu isa, befiantra, befiantra, Jesu tu isa, isa, befiantra, Jesu tu tsy manary izy, tsy manary, tsy anamoko, tsy manary ana Jesu tompo, tsy manary fe miantsoa azy ane ianao, miantsoa, miantsoa ani Jesu isa, isa, miantsoa ani Jesu, famaly izy, famaly Jesu tu, famaliana, ana, famali Jesu tu, fumadio, 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 numeni yana, ana, fumadio, numeni yana, lamba fotsy, lamba fotsy, lamba fotsy, durata finiana, ana, lamba fotsy, durata finia. Tonga ny aminao any Jesosy, vava mihitsy anao hoe mba tsy ho very maina Jesosy. Zo fotoam-pivavahana izao.
fa 241 241 ry Jesosy midina jereo zahay atreo savarina ka tsy mahita anao azonina ny sanay jery tsara anao a mba tsy verymaina zao fivorina zao ry Jesosy zay misalasalaka izy sala Jesosy ampaherezo de tomeana ry Jesosy Atakan Nuchamba Kodea Dea Yana Jesosy
iataka miandry ny rena voalohany sy ny faharoatsika ho vita mandra-pahatonga an'izany dia noniratsika hoe eny anay Jehovah mpiandry anay tsy mba misy zavatra atahorako raha izy no mitondra ay maitso no andriko eny fa nanontany karakaina aza ody sahalonaka 548 netanika dia isalunaka aria wamurunda iala nefu Haria wamurundanuna o Jehovah za ozy de mamela ny elikao isan'andro ny mba hamenatra anao ny anaovako an'izany tompo ataovy manakaiky anao aho sy ny azo fijalianao aho ahitako tsara ny lany vonao mivoadra ka isorako Hoy ny apôstôly Petera aoka ho fantatrareo tsara fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volamena sy volafotsy volamena zany ela be zany vao simba fa simba mitsy
fa tsy tahaka an'izany nanavotana anareo sy namonjena anareo fa ny raha soa n'ilay zanak'ondry tsy misy kilema tsy misy petipety. Apôstôly Paoly miteny aminao, jereo ny azy fijaliana. Teo aneny namonjena anay, troambato zay, io no namonjy anay. Maty zay, io nanangana tamin'ny maty. Kekerin'ny bibilava mahafaty 2 minitra zay, fa io miaro anay amin'ny pozina rehetrarehetrarehetra. Ary teo naovan'Andriamanitra fenianana amin'izay fa firenena masina ho azy isika. Zava-dehibe zany, fiarovana ho anao zany. Tsarovo koa ho izy Jesosy, zokinao malalanao io miara mivavaka aminao etio, nanolotra ny rano teo ambony azy fijaliana, vavaka ny tomana adany ray. Raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Io fitiavany Jesosy io mbola matahaka izao atsika. Manatona ka miondrika Jesosy, miondrika mihitsy hanoroka ny tongotra ao masina. Izao izay olona tsy mendrika Jesosy, avozy amin'izay. Tsangantsika rehetra. Masina Isaulu Tsimendrika Kambahavau Zetumpo. Tenitenako izay nomeko anareo ampitiavana, tena ho anareo teo amin'ny azy fijaliana. Hanotia ho fahatserovana ary misora azy. Misotra Jesosy, misotra. Tsy nisy nanavotana ao anay teto ambonin'ny tany, na dia ny rano zanak'ondry tsotra aza, fa ny rano no nanavotana anay. Anao zay Jesosy, tena ho anao ary anomponao mandra-piaranay etỳ an-tany. Misotra Jesosy. Amen. Sotronareo rehetra teo nitovy fa ty ny rako. Famelako ny eloko areo rehetra. Ny ampamenatra nareo nanaovako izany. Misora azy. Misotra Jesosy, misotra. Tsy misy famonjena raha tsy eo aminao. Zany ny anarahanay ianao Jesosy, tia anao zay mandra-pialanay ety. Jesosy akaizana, Jesosy sady tsy mahafo io, sady tsy mahafo, raha ny olona mety mandao, raha ny olona mety mandao, Jesosy tsy mandao anao,
teraka tokony izany arana raisana zanaka ary fanamasina amy petraka isika. Zao ary sika ampanatazana ny rakitra sy fanankarana ny kapoka hanao ny hira hoe Jesosy mpitarika endry fa be dehibe ny devoly manakatsakana mangatamafy amin'ny tompo ianao. Jesosy aminao ary tady dio mandrakariva ny teniny. Fitiavako tsy miova fa inareo olombelona ny miova maloto mila sasany isan'andro, mila mivabaka isan'andro, mila mibebaka isan'andro. Ny hira fa 169 ao amin'ny boky hiratsika. Ny masoandro anao zao miposaka, araroty sao milentika, adidy maro mbola miandry anao avery tantsay le didinao. Masoandrona miposaka karatisa meleny adidy maro no miandriana aviare tanora aviare ande Zaike ibe tanao tsiremiriry fa voasoratra imagine sina zanilana tsy fantany izay izora ireo avana ireo miandriany tareo izy ilafa
ianareo ny ambony any a piretiny jiro a raha vita tanora namanay mba matikia tanora namanay mba matikia Jesosina itantana lety kanaisana sano aleana banjiny tsy fatsina tanora o avy andeha zay kely vita tsy very fa voasoratra sotra Jesosy no natamin'ny tomponao azadino any mivavaka raha hariva araka ny teny mpanao salamo hoe tsara ao aho a Andriamanitra tsangany vavaka sika misaotra Jesosy niaraka taminay misaotra fandraisana tahaka an'izao ny tenenanao hoe angatao zay tianao na inona fa omeko anao zany ary zay ny zava-dehibe fiainana taminao teto androany efa nivavaka izay nanolotra ny fonay taminao zahay nanolotra ny fanirinay taminao zahay teo ankehitriny Jesosy sara keto izay angataka indrindra ny fananao masina hanenika ny vahoaka rehetra hiaro azy any an-dalana amin'ny sintomahery rehetra sy ny fahavalo rehetra ataovy manjambena tsy ahita ny mpanomponao ataovy manjambena tsy ahita ny lavatranony na ny tranony na ny vavahadiny fa ianao Andriamanitra mihitsy noho ny teny hoe mombanao any aho hiaro anao any aho hoe ny anaranao ny angatana izany Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masina tonga ny fansakanao sitraponao ety an-tany ny an-danitra eo ny saso ary mamela adelika takany amin'ny nasembe izay mitondra ny amin'ny fakapana manafana amin'ny ratsy manao ny fansakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay raiso ny tsodrano hoy Jesosy aminao zanako anao asan'ny tanako anao ho adidiko ianao tsy mamelanao rery a zao tontolo zao ny tsy mahita fa ianareo ahita indray ary anomboka raha rivo zany sotra tompo anao ny tera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen sotra Jesosy ry Jesosy fitiavana no hifaliana fa voavono iana iso paraswe sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any aleluia masina 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 tsy hoatokony maro enika voninahitra amin'ny rehetra amen dia sy mahay mahereza tompoko
tanau anembulatiana Mulala sana naraka fakabonaye Pamudi zanako yandana witirai pianawe erikyafo nadoa itana siate nokuma takizai Mamiyu Vanifika baku Sawane refati Enati Ajelalo Tanyana Zanako Manate no pau Iana Rahatukai veri natanunda Lefi ai nambago zainu maimawe Nukano chilena efete Utufikana ufafakure utanata Usasana Sumucharufa Guizonderemenuka Vitana Mamba sulu asadu tuana Selesana Rahatuka iveri natanunda Life I love zainu maimawe